Tsara ny ideran'i Jehova sy ny ankalazany anaranao ry avy indrindra ô, ary anambara ny famindramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina, amin'ny valitorofolo sy amin'ny feon-dokanga. Fa ampifalianao amin'ny nataonao Jehova ô, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehova ô, akory ny alehibe ny asanao, laliny indrindra ny fisainanao. Iarivavaka isika, misaotranao zay Andriamanitro fa nomenao fotoana azahoanay manokatra ny teninao, ho taridalana, ho fahazavana sy fiainana ho anay. Anampy anay anehnao mba ho tanteraka aminay ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahasoavana amin'ny alalan'izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, Amen. Finaritra ry ava-malala manolotra ny raharaba feno anao natratra indray izao sabata masina izao. Ny fahasavan'Andriamanitra sy ny fiadanany dia ho amintsika rehetra. Ho fiderahantsika sy ho fisaorantsika azy dia hiaraka iredona ny laharan-kira fa 820 isika. Ny laharan-kira fa 820 ny andininy rehetra.
raha mbola eo am-pitsanganana isika dia iaraka maky ny tenin'andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny ohabolana toko fa valo ambyroapolo. Ohabolana toko fa valo ambyroapolo dia ny andininy faharoapolo. Rehefa hitantsika dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: izay olona matoky tokoa dia ho be fitahiana, fa izay mahay anankarena dia tsy maintsy hoelohina. Mbola hitohizantsika ao amin'ny Salamo fa 4:20. Salamo fa 4:20 dia eo amin'ny andininy fa 4:5 dia tohizantsika andininy fa 10. Salamo fa 4:20 dia ny andininy fa 4:5 sy ny andininy fa 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao, ideranao mandrakariva izy. Sambatra izay olona mandeha amikery avy aminao, ao am-pony ny lalàna. Andininy fa 10. Fa nindray andro eo ankianjanao dia tsara noho ny arivo. Aleoko mipetraka eo amin'ny tokonam-baravaran'ny tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra ao andayan'ny ratsy fanahy. Ary mbola hitohizantsika ihany amin'ny Petera faharoa. Petera faharoa toko fahatelo. Petera faharoa toko fahatelo dia ny andininy fa 1:10 ka hatramin'ny fa 3:10. Petera faharoa toko fahatelo dia ny andininy fa 1:10 ka hatramin'ny fa 3:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha olevina toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy toe-panaraka an'Andriamanitra, sady manantena no mampafaingana ny fiavian'ny andron'Andriamanitra izay ahamay sy alevina ny lanitra ary andoro sy ampiepo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Amen. Masina, masina, masina ianao Jehova tompony maro. Ianao lay tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra. Ilainanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy. Andriamanitra mahery ianao Jehova, ka mendrika an'io dia raina. Anao ny hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Koa indreto izay zanakao amin'izao ora masina izao dia avy manantona anao, midera, makalaza ary manome voninahitra ny anaranao. Ingane mba hanitra mampofona eo amin'ny seza fiainananao zao fiderana izao. Raha iaino sy andreny teninao ary izay amin'izao sabata izao dia mangataka ny fananao masina mba hitoetra aminay tsirairay avy. Ary aoka ny fananao no hanokatra ny sainay sy ny fonay mba hitoerany teninao. Mitenena Jehova o, fa vonina iaino izay mpanomponao. Ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny teny dia mangataka aminao izay tompo, ingane ianao no ampiteny azy amin'ny fomba manokana. Ny vavaka dia tononona sy angatanina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
tonga eo amin'ny fampompivavahana ho an'ny famerenan'ny ampafolony sy mifanatitra isika izao a ka noho izany manasanao a anomana izany mialohan'izany nefany a dia andeha isika manao vavaka mangina foy. Rehefa nanao an'Andriamanitra olo laharany Joseph Baty no heverina ho adaly Joseph Baty rehefa nanao an'Andriamanitra olo laharana. Na izany aza dia tsy nakivy azy a izany. Niala tsy ho kapiteny Tsampontsony izy rehefa nandre voalohan'ny 4 miliam momba amin'ny fihavian'i Kristy fanondroany tsy ho ela. Resy lahatra tanteraka izy fa marina ny amin'izany. Ka noho izany dia natolony a ny heriny, ny volany, namidy mihitsy aza ny tranony mba ho anampiana ny famparihana ny vaovao mafaly ny fihavian'i Jesosy Kristy fanondrony. Tonga ny taona 1790 lasa avy eo tsy miveriny Kristy ary nisy nanozongozona amin'ny finoany a izany tsy fahatongavan'i Kristy izany. Ary nisy fahadisom-panantenana lehibe teo aminy tamin'ny taona 1790 ary natonga ny olona ny ome azy izany zavatra izany. Tamin'izay fotoana izay lany ny fananany a nahantra tanteraka izy tsy nijanona treo nefany fa nianatra ny teny soratra masina indray izy nandinika indray izy. Tamin'ny 12 Oktobra 1790 no nidiran'ny Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra any an-danitra mba hanao fanelanelanana eo anatrehan'ny Ray Mpino azy. Tsy nitsahatra treo nefa ny fitsapanana azo an'i Joseph Baty fa ny nahantra hatrany izy tsy nanan-kohanina kivy izy. Na izany aza nitalao tamin'Andriamanitra izy ary nanao voady mihitsy hoe hijoro matoky na inona hitranga. Tamin'io andro io dia indro nisy valopy tonga tao an-tranony. Efa naniraka olona Andriamanitra nandefa io valopy io mba hanomana ny hoaviny indray. Tao amin'ny fotoana n'ilain'i Joseph Baty azy mihitsy a nahatongavan'izany a vola izany. Raha mbola nanohy nianatra ny teny soratra masina indray izy dia nahita fahamarinana lehibe anankiray momba ny sabata ny andro 7 ka nozarainy tamin'ny mpianakavin'ny finoana izany dia tsy iza izany fa i James sy Ellen White. Io vondron'olona manana fahaizana mitarika kely io no nanorina ny fiangonana Adventiste tamin'ny tanany andro 7 izay nitombo ka lasa fihetsehana maneran-tany ankehitriny. Nanao an'Andriamanitra olo laharany Joseph Baty na dia nataon'ny olona fiomehezana azy. Andeha isika hanao fiaikana tahaka an'i Joseph Baty mba hahatonga antsika hanao olo laharana ho an'Andriamanitra. Ray malala izay any an-danitra mideranao izahay amin'ity maraina ity amin'ny fanolorana ny ampafolony sy ny fanatitra. Mangataka herim-po avy aminao izahay mba hanao anao ho laharam-pahamehana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iseo kira eo am-panatatazantsika ny fanatitra sy ny ampafolony. Ho fanolorantsika ny ampafolony sy ny fanatitra dia ataontsika ny hira 700.
Resiko fifaliana lehibe ho araka izy nitondra ny hafatra manokana ho anareo amin'ity sabata ity, izay nampitondraina ny lohateny hoe diso hevitra isuzy. Kanefa mialohan'ny andrenesantsika izany dia andelo isika hivavaka. Andriamanitro, misaotra betsaka anao indray izahay satria mbola nomenao fotoana ahafahana miaino ny teninao. Mitenena Jehovah fa miaino ireto mpanompo-kelinao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Inona moa rakizy ny lohatenin'ilay hafatra henoantsika androany? Tadidinareo ve? Ye, zay indrindra. Diso hevitra isuzy, diso hevitra isuzy. Isuzy rakizy dia tovovavy kely vao 9 taona monja. Ny zavatra tena tiany Isuzy rakizy dia ireny bonbon miendrika atody ireny. Tena tiany Isuzy tokoa izy ireny satria sady mamy tsara no misy chocolat ihany koa. Tsara, ozy izy ny tenin'ny Isuzy rakizy vao mieritreritra an'ireny bonbon atody ireny fotsiny izy. Fantany tsara manko ny rakizy fa tsy mety ho an'ny fahasalaman'ny nifin'ny ankizy kely ny fihinanana an'ireny zava-mamy loatra ireny, kanefa tena tiany ary mahavita miteny mihitsy izy rakizy hoe na mbola 100 ary dia laniko indray andro raha mbola bonbon atody. Indray andro ary dia niantso an'i neny izy. Neny neny zaho mbola homeo bonbon atody. Dia ozy izy ny teny neny mantsy anazy hoe efa nomeko anie ianao teo hoe okizay. Somary entitra rakizy ny famalin'ny neny an'i Isuzy satria fantatry neny fa tady tsy alala honiny Isuzy. Nalahelo rakizy Isuzy tamin'izay fotoan'izay ary dia lasa izy nandehandeha sy nivezivezy eraky ny trano mba hanatonony an'ilay bonbon. Fantany tsara ihany koa mantsy rakizy fa mbola misy bonbon tao fa ineny fotsiny no tsy te hanome. Tamin'io fotoan'io rakizy dia ny vahiny tao amin'ny Isuzy ny totoany, i toto Eva. Somary tsy salama ity totoany ity ary nanomana ny efitrano manokana mba hipetrarany. Tamin'izay fotoan'izay rehefa nivezivezy eraky ny trano rakizy Isuzy dia nandalo teo alohan'ny varavaran'ny efitranony
ilay totoany. Rehefa tonga teo izy dia nahitanyilay totoany niala teo am-pandriana, ary hoy izy nieritreritra hoe ary efa salama kosa totoa Eva zany dia lasa raka izy i totoa Eva nivoaka ny efitranony. Tamin'izay fotoan'izay indrindra raka izy dia nahatazana zavatra boribory mahafinaritra teo akaikin'ny latabatra ny fandrianany totoa Eva i Suzy. Tena nanintona anazy tokoa izany ka dia lasa izy nandeha niditra tao amin'ny efitranony totoany. Rehefa tafiditra tao izy raka izy dia nanantona n'ilay latabatra, gaga tokoa izy nahita hoe oay ary i totoa Eva kay manana bonbon atody be da be. Tena tsara ilay izy ary maitsomaitso ny lokony. Efa te hinana sahady aho izany, hoy ny tenin'ny Suzy raka izy. Tamin'izay fotoan'izay indrindra izy dia nitsaikitsaiko moramora, nierikerika izy sao dia mba miverina tamiko eo i totoa Eva. Dia lasa izy nandeha nanokatra ilay boaty kely nisy an'ilay bonbon. Nalainy tao raka izy, nakanaky firy ary izy raha fantatrareo, tonga dia nakanaky 3 avy hatrany izy raka izy. Nalainy ilay izy ary tonga dia narapany tao am-bavany. Mamy izany hoy tenin'ny Suzy raka izy. Tamin'izay fotoan'izay indrindra nefa tao aorian'izay dia inona ozy izy nareo ny zavatra niseho? Nivadika nangidy be tampoka ilay zavatra nohaniny Suzy. Poa ozy izy ny tenin'ny Suzy raka izy. Tamin'izay fotoan'izay niditra tampoka ny totoany ary gaga izy nahita ny Suzy nandondoa eraky ny trano sy nahita n'ilay boaty mpanafody izay efa nisokatra ihany koa. Fa ino tia nataonao ry Suzy? Fanafodiko anie io fanafodiko io ary tena mahery vaika tokoa io ka tsy mety ho an'ny ankizy kely. Tamin'izay fotoan'izay indrindra dia ozy izy niten'ilay totoany mantsy an'i Suzy hoe andao ainga natsonina eny dia hiantso dokotera fa sao dia maninona eo ianao. Dia lasa raka izy natsona ny renin'ny Suzy. Rehefa voantso ny renin'ny Suzy raka izy dia nampanatsona dokotera mba hijery ny fahasalaman'i Suzy. Satria dia tena fanafody mahery vaika tsy mety ho an'ny zazakely tokoa raka izy iny nohaniny Suzy iny, sady tonga dia telo be zao nondray narapany. Tao aorianan'izay fotoan'izay raka izy dia narary teo am-pandriana nandritra ny herinandro i Suzy. Ajanontsika hatreo iny tantariny raka izy fa raka izy zao no teneniko anao. Tandremo isika sao dia mba variana amin'ny zavatra mamirapiratra, zavatra tsara endrika ivelany. Tandremo fa mety hamitaka itsika ireny, mety ahitantsika loza ihany koa. Tena mila mitandrina isika raka izy mila makatony tenin'ireo ray aman-drenitsika, ireo zokintsika na ireo mpanabe antsika ihany koa. Mila mihaino ny tenin'izy ireny isika satria matoa izy ireny miteny dia ahasoantsika izany rehetra izany. Mila malala honiny ihany koa tsika raka izy na dia mbola te hinana bonbon tahaka ny inona ary tsika dia rehefa miteny eny hoe okizay dia mila mankatoa an'izy ireny isika satria mahasoantsika izany matoa izy miteny. Tsika ihany koa raka izy dia tsy mahazo mipendipendina maka zavatr'olona fa mila mihera aloha vao manao an'izany rehetrarehetra izany. Ny ao amin'ny baiboly mantsiny dia manome lesona tsara antsika sady manome torohevitra antsika ihany koa. Andeha ho jerevantsika ny baibolyntsika iza ny ankizy manana baiboly? Mino fa samy manana baiboly daholo ianareo ka andeha ary ho jerevantsika ny ao amin'ny ohabolana ohabolana toko 7:20 ny andininy 20. Ohabolana toko 7:20 ny andininy 20. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana. Izay olona mahatoky tokoa dia ho be fitahiana. Faniritsika veraka izy mba hanana fitahiana, mila manana toetra mahatoky isika. Izy ary ny ankizy resy lahatra amin'ity anio ity tapa-kevitra ary maniry ny mba hanana izany toetra mahatoky izany atsangano entanana. Mahatoky fa tena fa mifonareo izany fanapahan-kevitra izany. Mitsangana mihitsy fa hitondram-bavaka ho anareo ao.
Andriamanitro, misaotra betsaka anao izahay satria nomenao an'iny fotoana iny mbola ahafahana ny ain'ny teninao. Hitanao Tompo ny fanapahan-kevitra sy ny fanirian'ireo ankizy kely dia ny mba hanana toetra mankatoa sy mahatoky anao. Tsy vita ny eran-tenan'izy ireny samy rery izany iray eo fa mila ny fanampianao ka matoky sy mino izahay fa ahitany ankizy kely rehetra ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mialohan'ny andraisantsika ny afatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia anaraka hira anankiray isika. Chiuto Gesù, mi resaka minao, fai andao, rehefa mpianatra tena tsapako tokoa, ireteny avy aminao, mampijoro ny fino. Miarabantsika zay manaraka izao fandarana izao ary mirary soa ho antsika menakavy isa-tokantrano manonona ny fiadanan'Andriamanitra mba ho amintsika rehetra. Amin'ity maraina ity dia tiako ny sarika ny fifantohantsika ao amin'ny bokin'ny Petera faharoa toko 7 ary eo amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 110. Nefa ry malala izao zavatra ray loha izao no aoka tsy ho adinonareo, ny indray andro mitompo dia tony ny arivo taona.
ary ny arivo-taona tony ndray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tia ny sovery, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy, ary ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Ry havana malala, manambara ny tenin'Andriamanitra fa hisy toe-javatra izay tsy maintsy hitranga, dia tsy inona izany fa lay andro lehibe an' Jehova Andriamanitra izay ambara eto fa andevona ny tena ny zavatra rehetra. Ny fanontaniana izay apetraky ny tenin'Andriamanitra dia ity: tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Ndray andro, ry havana malala, dia nisy tovavy anankiray izay niala tao amin'ny faritra firaisana sovietika tamin'izany, ary ity tovavy ity dia nieritreritra ny amin'ny zavatra izay mba hoentiny miala eo amin'izany faritra izany, ary antoka ny diany. Tamin'izay fotoana izay dia saribakoly kely anankiray, kilalao anankiray ny teny am-pelantanany. Amin'ity fotoana izay iarahantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra ity, araky ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra eto, fa ho levon'ny afo ny tena ny zavatra rehetra. Inona lahy no mba entitsika eny am-pelantanantsika miala eto amin'ity tany ity? Voambara ny amin'ny hoe toe-panahy. Indreto misy karazana toe-panahy 3 izay aroso amintsika, ary anjarantsika ny mandinika ny tenantsika ny amin'izay toe-panahy ananantsika, fa raha ho avy ny tompo, toe-panahy manao ahoana moa no ananantsika? Voalohany dia izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany ary ny andininy 2:20. Korintianina voalohany toko voalohany ka ny andininy 2:20. Fa ny jiosy mila famantarana, ary ny jentilisa mitady fahendrena. Ry havana malala, toe-panahy anankiray, ny toe-tsaina anankiray dia le lazaina hoe toe-panahy jiosy. Toe-panahy izay tsy mety afa-po amin'izay ananana. Toe-panahy izay mitady zavatra hafa mandrakariva, ary izany toe-panahy zany dia toe-panahy izay ny hafarany dia tonga tranony hoe mitady famantarana mandrakariva. Azo jerena sy ampiarina amin'izao vanim-potoana misy antsika izao izany. Firifiry moa ry havana malala, ny olombelona amin'izao vanim-potoana misy antsika izao no tsy mety afa-po amin'izay ananany. Manana bisikileta izy dia maniry hanana moto indray, manana moto dia maniry hanana fiarakodia indray, manana fiarakodia dia maniry hanana fiaramanidina indray. Tsy mety afa-po, ary na dia omena azy ara ny zavatra rehetra maneran-tany dia mbola tsy afa-po ihany izy. Ry havana malala, izany toe-panahy zany dia toe-panahy jiosy, mitady famantarana mandrakariva. Ilay faharoa
de le ambara hoe toe-panahy ny jentlisa eto na ny toe-panahy ny grika. Ny toe-panahy grika indray dia ny toe-panahy zay mifototra amin'ny saina ary manao ny saina ho Andriamanitra, zany hoe ametrahana fanontaniana avokoa ny zavatra rehetra, ka izay tsy voavaly ny saina dia tsy inona fa misy ny saina no Andriamanitra ary ny saina no ambony. Zany ity toe-panahy ity, araka ny voalaza eto, dia toe-panahy zay mametraka mandrakariva ny saina ho ambony. Amin'izao fotoana iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra izao, mba manao ahoana lahy ny toe-panahiko amin'ny maharay-pianakavianahy? Manao ahoana ny toe-panahiko amin'ny maha olom-pirenenay? Manao ahoana ny toe-panahiko amin'ny maha kristianinahy? Fa ny toe-panahy ny vanim-potoana misy antsika ankehitriny dia ny fitambaran'ireo anankiroa ireo. Sady misy toe-panahy jiosy no misy ny toe-tsaina grika. Reo roa reo no mitambatra no mandrafitra ny fomba fijery ankehitriny. Ity misy toe-panahy fahatelo zay aroso ny tenin'Andriamanitra amintsika. Zany dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Petera faharoa toko fahatelo ary ny 1:12. Ko raha ho levina toy izany ny zavatra rehetra, de olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra? Ny toe-panahy fahatelo ry havana malala dia ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Io no ampirisian'ny Baiboly, io no antson'Andriamanitra mba hananantsika mianakavy velona ankehitriny. Toe-panahy araka an'Andriamanitra. Nisy mpaminany lehibe anankiray ao amin'ny Baiboly zay manokana mihitsy teo amin'ny tantara, na dia tsy nisy boky ray manontolo aza zay nitondra ny anaran'io mpaminany io, dia mpaminany lehibe zany mpaminany zany. Tahaka andry Daniel, tahaka andry Jeremia dia nanana boky manokana zay nirakitra ny tantarany. Fa ity mpaminany anankiray izay voalaza ao amin'ny Baiboly ity kosa de tsy mba nanana boky zay nanambara ny momba azy, boky manokana, kanefa kosa dia voatantara ny fanandramany. Zany de voalaza ao amin'ny boky ny Mpanjaka, ary andeha iarahantsika mamaky sy manaraka ny tantaran'io mpaminany lehibe io. Tsy hafa izany fa ilay mpaminany antsoina hoe Eli zany. Manokana io mpaminany io, lehibe io mpaminany io, ary azo lazaina ho nanova zavatra mihitsy teo amin'ny tantara. Izany mpaminany zany dia navita nandatsaka orana tamin'ny fotoanany maintany, nandatsaka afo avy any an-danitra aza. Izany mpaminany zany dia netiny kalesy niakatra velona nakany an-danitra. Lehibe io mpaminany, lehibe io antsoina hoe Eli io. Fa nanana ny toe-panahy manokana izy. Mahery mpaminany io, ary ny heriny zany mpaminany zany dia ny toe-panahiny. Eny ry havana malala, angamba mety tsy naharesy lahatra olona izy, araka ny voalaza ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko faharoa ary eo amin'ny 7 sy ny Mpanjaka voalohany toko 20 ary ny 9:20, dia hovakitsika izany. Mpanjaka voalohany toko 20
ary eo amin'ny 1 ary de nakeo amin'olona rehetra Eli ka nanao hoe mandra-pahoviana no iroasaina ianareo raha Jehova no Andriamanitra manara azy fa raha Bala kosa de manara azy. Mazava ny antsonyity mpaminany ity, ny antso fanavaozana izy, fanapaha-kevitra lehibe mba hanaraka an'Andriamanitra. Ny valiny amin'ny 1 ka ny tapany farany fa ny olona tsy namaly azy akory. Ry havana malala, toa tsy nisy nandray zany antso zany, kanefa kosa nisy anankiray zay nandray an'ity mpaminany lehibe ity. Ny aino n'ity mpaminany lehibe ity? Resy lahatra tamin'ny toe-panahiny, de tsy hafa izany fa le anankiray teo anilany, ilay mpiara-miasa aminy, ilay niara-nonina taminy. Ary araka ny voalaza ao amin'ny Mpanjaka 2:2 ary ny 7 ary no nefa tafita izy roa lahy, de hoy Eli tamin'ny Elisa, angatao zay ataoko anao de ny tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, masina ianao, aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Ry havana malala, resy lahitra tamin'ny fomba fiaina, ny toe-panahiny ity Eli ity, ilay niara-nonina taminy, ka rehefa nasaina nangataka zavatra izy dia tsy nisy lehibe mihoatra no izany toe-panahy manokana sy mahery teo amin'ny Eli, zany nangatahiny. Ry havana malala, inona moa zany toe-panahy lehibe tao anatin'ny Eli zany? Voalohany dia ny toe-panahy zay tsy nety voasitony ratsy, na dia nanambady zanaka mpanompo sampy aza ny mpanjaka, ka nampiasa hery miasa mangina mba hisontonana, mba handresena lahatra ny Eli, de tsy mba voasitony zany izy. Tsy nanisy marimaritra iraisana amin'ny ratsy izy. Io no nampiavaka ny toe-panahiny Eli. Tsy manisy marimaritra iraisana amin'ny ratsy. Faharoa, dia lehilahy zay nanetry tena izy. Tsy mba nitoky tamin'ny falebiazany, mahay manao fahagagana, manana talenta, tsia nanana fanetretena izy. Ary izay toe-panahy zay manetry tena izay de nampiavaka azy. Ary ny fahatelo sady farany dia ny toe-panahy mifikitra amin'Andriamanitra, toe-panahy mivavaka, toe-panahy tsy laitra isoka na eo aza ny fahalemeny, kely finoana ndraindray, matahotra indraindray, de tsy mety miala amin'Andriamanitra kosa fa mifikitra amin'Andriamanitra. Ireo toe-panahy telo lehibe reo no hitany Elisa teo amin'ny Eli, ka rehefa nasaina nangataka zavatra izy, reo no nangatahiny. Toetra tsy manisy marimaritra iraisana amin'ny ratsy, toe-panahy manetry tena, ary ny toetra mifikitra amin'Andriamanitra. Raha miresaka ny bokin'ny Petera tamintsika teo nanao hoe toe-panahy manao ahoana moa no tokony ananantsika, dia tsy hafa ry havana malala fa ireo toe-panahy anankitelo ireo no toe-panahy irian'Andriamanitra mba hananantsika ihany koa. Ary voalaza fa nanao zavatra lehibe 8 ity mpaminany Eli ity, ary de marina tokoa ny voalaza ao Mpanjaka 2:2 ka ny eo amin'ny 9
fahasivy manao hoe masina ianao aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Ry havana malala, voalazan'ny tahiry mpanazavana ao midrasy fa 8 reo zavatra lehibe nataony Eli, fa 9 kosa ny zavatra lehibe izay nataony Elisa. Miantso atsika Andriamanitra amin'ity fotoana ity mba hanana an'izany toe-panahy zany, ary dia tonga teo amin'izany tanjona izany tokoa Elisa, afaka nanao zavatra lehibe izy, nanasitrana ihany koa izy, nitondra fifoazana, nijoro tamin'ny fahamarinana. Fa ny tena lehibe dia izao, tena lehibe dia ity, nentiny kalesy afo niakatra nakany an-danitra ity mpaminany Eli ity. Ary tamin'ny andron'ny Elisa ihany koa dia notahian'Andriamanitra fatratra izy sy ny mpiaramonina taminy. Ry havana malala, toe-panahy manao ahoana moa ny toe-panahy izay ananantsika? Engane mba hanana ny toe-panahiny Elisa isika, ka na dia mandalo zavatsarotra ary amin'izao fotoana izao. Mety mandalo zavatsarotra angamba ny tokantrano, mety mandalo zavatsarotra sy fotoatsarotra manokana angamba ianao amin'ity androany ity. Mety mihena avany finoanao, mety ritra avany fanantenanao amin'ny maha-kristianina ve, mety efa nisena ny fitiavam-bavaka ao anatinao. Aza mamoy fo androany, fa na tena nandalo tamin'izany toe-javatra izany ity mpaminany Eli ity, rehefa tsy nanisy marimaritra iraisana tamin'ny ratsy, rehefa nanetry tena, ary rehefa nifikitra tamin'Andriamanitra, dia notahian'Andriamanitra izy, ary nampiakarina velona niakatra tany an-danitra. Ry havana malala, mba ho tanteraka amintsika menakavy koa izany. Amen. Ho famaranantsika izao fotoana izao dia hiaraka anao ny laharan-kira fa 207 isika, laharan-kira fa 207.
Iarivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitro, fanomenao fotoana azahoanay nanokatra ny teninao, ary nitady sy nikaroka ary namantatra ny taridalana mahomby sy tsara indrindra tokony ananana amin'izao vanim-potoana izao. Mandalo vanim-potoana sarotra ny firenena, mandalo toejavatra sarotra ny taranak'olombelona amin'izao arety mandringana maneran-tany izao, izay misy fitraikany eo maha-olona ray manontolo, ary matetika dia mitady vahaolana etsy sy eroa. Misaotra noho ny teninao Andriamanitro, izay manindraindra ny toe-panaharaka an'Andriamanitra. Misaotra satria natoronao anay androany, ny toe-panaambony indrindra dia ny toe-panaharaka an'Andriamanitra izany. Irinay Tompo, raha toa ka ho zava-misy eo aminay ihany koa, ny toetra tsy manisy marimaritra iraisana amin'ny ratsy, ny toetra manetry tena toy ny toe-panahin'ny Tompo, ary ny toetra mifikitra amin'Andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay, dia tahaka ny nomban'Andriamanitra ny Elifa izay, nomban'Andriamanitra anay ihany koa, ka Andriamanitra no hamelona, Andriamanitra no andamina, Andriamanitra no ampahery, ary Andriamanitra no hamonjy amin'ny andro farany. Dia ho tanteraka aminay mianakavy izay manaraka izao fandarana izao, sy ireo vahoakanao izay mitady anao fatratra amin'izao fotoana izao anie izany. Amen.